Fa miarabantsika tsy avin-drahitra tsy te zoma maraina fa 7 volana Desambra ity manona fahasoavan'ny tompo aminao izay manaraka ny ten'Andriamanitra eto indray amin'izao maraina izao. Ny rina dia hitondra hery ho anao hatrany izany. Alohan'ny hiderantsika ny amin'ny mofinainan'io dia vavakisika. Saotra anao izay Andriamanitra tsara indrindra fa mbola nomena tombontsoa indray ankehitriny. Saotra ny fitiavanao sy ny fanambinana izay avy aminao hatrany. Indray ny teninao izay dia ankahirezo ary meo tsara indrindra avy aminao. Anaran'i Jesosy, amen. Lohatenin'ny mofinainantsika androany dia manao hoe fiovantoetra ny vokany. Ilaina amin'ny Ezekiela 7:20, ny 30, manao hoe koa samy ho tsaraiko araka ny ataonareo avy ianareo ry taranak'Israely, hoy Jehovah Tompo. Mitodia ka mibeba amin'ny fahadisoanareo rehetra, dia tsy ho tonga fahatafotohinana mahameloka anareo intsony izany. Amen. Nikodemosy ilay manam-pahaizana dia nandalina an'ireo faminaina lehibe ireo. Tsy takatry ny sainy izany fa iny fa izao dia nanomboka natakatra ny tena heviny izy. Nanomboka takany ihany koa fa na dia ny olona marina sy mendrikaja toy anazy aza dia tsy maintsy mandalo amin'ny fanandraman'ny fahateram-baovao amin'i Jesosy Kristy. Izany fepetra tokana havonjy azy sy ahafahany miditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Tsy misy zavatra noforon'ny olombelona mety ahasitrana ny fanahy manota. Amin'ny alalan'ny fibebahana sy ny fiatrena ihany ary amin'ny fileferana amin'ireo fitakian'ny lanitra no hatanteraka ny asan'ny fahasoavana. Tsy misy afa-tsy ny fanekena sy ny fampiarana ny fahamarinan'ny lanitra ihany no manokatra ny varavaran'ny fanjakan'Andriamanitra ho an'ny olombelona. Ny fo madio sy mihetsy mpakatoy ihany koa sy manam-pitiavana ary mijoro amin'ny finoana sy ny fanompoana ny tsotoa ihany no afaka hiditra any. Hoy koa Jesosy manao hoe ary tahaka ny nanandratan'i Mosesy mena rano tany anefitra hozy izy no tsy maintsy hanandratana ny zanak'olona manana fiainana mandrakizay izay rehetra mino azy. Ilay mena rano tany anefitra dia nahantona tamin'ny hazo lava teo anatrihan'ny vahoaka mba hahazoany izay rehetra voakaikitra mena rano afo ka efa ho faty mijery an'ilay mena rano varahana izay tandinon'i Kristy ary ho sitrana avy hatrany. Tsy maintsy mijery amin'ny finoana anefa izy ireo, raha tsy izany dia tsy hisy vokan'izany. Dia toy izany ihany koa tsy maintsy hijeren'ny olona amin'izao andro izao ny zanak'olona ho mpamonjy azy mba hahazoany fiainana mandrakizay. Niataka tamin'Andriamanitra noho ny fahotany ny taranak'olombelona. Nitondra ny maha-Andriamanitra azy teto an-tany Kristy, nitafy ny maha-olombelona mba hamonjena ny taranak'olombelona. Ratsy ny toetry ny olombelona ary tsy maintsy ovana ny toetra mba tonga azy hifandrindra amin'ny fahadiovana sy ny fahamasinana amin'ny fanjakan'Andriamanitra mandrakizay. Izany fiovana izany no fahateram-baovao. Ka aoka ny isika hitodika tokoa ary eo amin'ny fibebahana marina noho ny amin'ny fahadisoantsika ary ihany koa handray ny Kristy ho tombo sy mpamonjy antsika. Amen. Ry Tompo-Andriamanitra misaotra anao izay amin'izany teninao izany, mangataka aminao indrindra izay ireo mba ho avaozinao mandraka hariva ary ny ahatsapana ifampanota tokoa izay ary mila fahamelan-keloka ary mila famonjena avy aminao. Da io ny isa-tokantrano tsirairay avy izay mandray an'izao teninao izao. Fotoa ho hery izay ary aoka ianao irery ihany ny andro ikinan'ny fonay. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Yeah.